Mahakasika an'izay fanadihadiana tanterana amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay moa dia nambaran'Andriamatoa Leonidas Tezaptsidis fa anisany mandray anjara ao anatiny izay ny vondrona Europeanina. Vola avy amin'ny sariny Tsiry Rakotoarsan antrany. Anisany andray anjara ao anatin'ny fanadihadiana tsy miankina mikasika ny raharaha atsimon'ny nosy ny vondrona Europeanina araka nambaran'ny solotenan'ity vondrona raisam-pirenena ity eto amintsika Andriamatoa Leonidas Tezaptsidis. No marian'ity ambasador ity kosa nefa fa ny firenena mikambana ny tena ho tompon'antoka ny fanatanterahana ny fanadihadiana. No marian'Andriamatoa Leonidas Tezaptsidis ihany koa fa zava-dehibe hoy ny vondrona Europeanina amin'ny fisian'ny fifampitokisana eo am-panao politika ary indrindra ho an'ny mponina amin'izao akatoky ny fifidianana izao. No marian'Andriamatoa Leonidas Tezaptsidis fa zava-dehibe ny fisian'ny fandriampahalemana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Écoutez, c'est très important d'avoir une confiance parmi les différents acteurs politiques entre les autorités et la population, et c'est particulièrement important pendant cette période de crise, pendant cette période d'une transition vers des élections. C'est très important aussi, étant donné qu'on aura bientôt, nous espérons, des élections. Et les questions sécuritaires sont très importantes. Izy fetraikany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ve tsy fandriampahalemana any atsimon'ny nosy. Anisan'ny noresahana nandritra ny diniky ny mpanao politika ny 9 novambra io hoy ny solitena ny vondrona Europeanina ary efa nahazotoka tamin'ny prime ministre sy ny gouvernemanta fa tsy hisy fetraikana ny fifidianana ny tsy fandriampahalemana any atsimo. Manantena fa tena ho izay ny zava-misy. Manantena ihany koa ny vondrona Europeanina fa izy ny vahaolana izay hita mba mahana ny tsy fitoniana politika eto Madagasikara. No marian'ity diplomate Europeanina ity ihany koa fa zava-dehibe ny isian'ny fanadihadiana tsy miankina satria tsy afaka ataony ho sady tsara no mpandray anjara amina raharaha iray.